Asan'ny apôstôly toko fahatelo folo. Natokana i Barnabasy sy Saoly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo folo, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, sy Losio Kireniana, sy Menaema, izay niolonono tamin'ny Herôda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fady haniny ireo, dia hoy ny fanahy masina, atokano ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra-tanana taminy izy, dia nandefa azy. Tany Kiprosy, fanoeran'ny Satana. Asan'ny apôstôly toko fahatelo folo, andininy fahaefatra hatramin'ny fahatelo folo. Ary rehefa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy, dia nidina nakany Seleokia izy, ka niondrana antsambo teo hankany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary nitondra ny jaonina koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paulo, governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy nampaka ny Barnabasy sy Saoly hankao aminy, ka naniry mba hahareny tenin'Andriamanitra. Fa Elima, mpanao ody, fa izany no anarany raha dika, nanohitra azy ro lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa, izay atao hoe koa Paoly, feno ny fanahy masina, dia nibanjina azy ka nanao hoe, ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavali ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamelian'ny lahy, dia ho jamby lahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampanjambena sy ny haizina, ary ny raparapa ny tady olona hitantana azy izy. Ary ny governora, noho ny nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ari Paoly sy ny namany, rehefa niondrana tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfilia. Fa jaona nandao azy ka niverina nakany Jerosalema. Tany Antiokia any Pisidia, Paoly nitory ny fanamarinana amin'ny finoanan'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo folo, ny andininy fahaefatra folo hatramin'ny faha-raikambefapolo. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo, dia nandrosona nakany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe, ry rahalahy, raha misy fananarana hataonareo amin'ny olona, dia ataovy. Ary Paoly nitsangana, dia nanofatanana azy ka nanao hoe, ry lehilahy Israely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, miaino. Andriamanitra izao olona Israely izao, efa nifidy ny razantsika ka nanaratra ny olona, raha ny vahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho 70 taona. Ary rehefa nandrava firenena 7 tany amin'ny tany Kanana izy, dia nampandovainy ny taniny ireny izy, tokony ho 50 taona. Ary rehefa afaka izany, dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany,
dia nangataka mpanjaka izy, ka dia nomen'Andriamanitra azy 7 taona Saoly, zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny firenen'i Benjamina. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe, izaho nahitany Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoky rehetra. Samuela voalohany 7:40, 4:40. Salamo 7:20, 20. Avy tamin'ny taranak'izany lehilahy zany no nitondran'Andriamanitra ny Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely, rehefa notoriany Jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisa ny fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona, rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany, dia nanao hoe, ataonareo ho iza moa aho? Tsy izy aho, fa indro misy anankiray avy ao aorinako, ka izaho tsy mendrika hamany kapa eo atongony akory. Ry rahalahy taranaky Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay nonona ny Jerosalema sy ny loholony, satria tsy manahafantatra azy, na ny feon'ny mpaminany izay vakina isa-tsabata, dia nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy, dia nanaisitra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. Ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galili ho an'i Jerosalema, ka dia ireo no vavolombelony amin'ny olona ankehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo, dia ilay teny fikasana no lazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika, raha nanangana an' Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo 2 hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Salamo 2:7. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty, ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony izy, dia izao ny voalazany, homeko anareo ny famindrampo mahatoky nampanantenainany Davida. Isaia 15:7. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa, tsy hamela ny ray masinao ho tratra ny loha ianao. Salamo 4:10. Fa Davida, rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoa ny olona niarabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratra ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratra ny loha. Ary aoka ho fantatrareo rahalahy, fa izany lehilahy zany no hitoriana famelan-keloka aminareo. Ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra zay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Kotandremo, fandrao hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe, izahaonareo mpamotsy fotsy, dia gaga, ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinonareo akory, na dia isy hilaza aminareo aza. Abakoka 1:5. Toerin'ny Jiosy i Paoly sy Barnabasy ka nitodika nankany amin'ny Jentilisa. Asan'ny Apôstôly 17:12, 12:15. Ary rehefa nivoaka izy, dia nangatahiny ho lazaina amin'ny indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana, dia maro tamin'ny Jiosy sy ny prozelita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka nampirisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary nohony tamin'ny sabata manaraka, dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra.
Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny lazain'i Paoly sady niteny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandahy izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika hahazo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika mankany amin'ny jentilisa izahay, fa izao no nandidiny tompo anay. Efa nanendrenao ho fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao. Isaia 7:7. Ary rehefa nandray izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia naely eran'izany tany rehetra izany. Fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy ireo lahy kosa nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo, dia nankany Ikonioma, ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Soni faziaruvana anao, siaidina yamini fuirai, ni fijalinao, ni fantasenao. Pamuzio etwanuluanai, diantukini fitiamanao, fitiamanao, amenuni funai, mandrapia vinao indraire.